fanambarana ofisialy nataony fiadinan tetezamita nambara mihitsy amin'ny fomba ofisialy talohany ningian'ny filohan'ny république de hoe le président de la république est en visite officielle au Vatican sur invitation du pape François. Zany hoe nasainy ny papa François ny filoha Hierajona Mampianina ary mandeha fitsidiana ofisialy. Rehefa fitsidiana ofisialy zany nefa de mazava ho azy fa tsy tokony hoe mitovy zany ny fomba fijery. Nefa rehefa mandeha ny communiqué na ny fanambarana nataony Radio Vatican de hoe en visite familiale ary audience privée no nomeny ny papa Ray Masina François Anandriamatoa Hierajona Mampianina en audience privée ozy ary 10 minitra izay fionana izay. Ary rehefa vita izay fionana izay fa zay vao noraisiny ohatrany hoe lefitry ny papa zany izy miresaka kokoa ny lafiny hoe fifandraisana resam-pirenena resaka kokoa lafiny politika zany fa ny fionana tamin'ny papa Ray Masina zany tena hoe fionana de courtoisie zany hoe ianao rehefa filohan'ny république mandeha any Italia de raisiny papa Ray Masina zay zany ny zavatra misy zay de nahagagatsika mihitsy nefa taty de ohatrany hoe nomena allure officielle zany le fitsidiana nandehanaka any Vatican fa io moa tsy lozany marina zay tsy tranga de mipotra ny marina mivoaka ny sary fa visite familiale tokoa ary ny filohan'ny république miaraka tamin'ny fianakaviany Ray Manontolo mihitsy niaranaka sary tamin'ny papa teo raha ohatra ka visite officielle na hoe visite d'état raha ohatra hoe fitsidiana ara-panjakana na fitsidiana officialy de tena hoe resaka politika tanteraka zany ary ny papa Ray Masina sy ny filohan'ny république irery ihany no nanao an'izay fionana izay fa itya tena ny papa Ray Masina miaraka tamin'ny filohan'ny république sy ny vadiny amanjanany maro be mihitsy zareo moa famille recomposé de ireo rehetrarehetra ireo zany miaraka tamin'ny filohan'ny république tany miaraka tamin'ny namany de tsisa moa zany fa Ramatoa Nicole André Narson zay tsisy akory fa filoha zany hoe olona akaiky ny resaka moa de hoe première dame de compagnie ny Ramatoa Vangarajona Mampianina izy ary mpanolotsaina ny filohan'ny république raha teo ihany koa de manampy azy ny ministre mpanjakana Rive Rakotovao izay fantatsika tsara Andriamatoa Rive Rakotovao fa ministre ny fotodrafitrasa sy ny fanajariana ny tany ministre mpanjakana zany hoe ny tany Vatican tsy hoe misy visite technique zany tsy hoe tsisy hoe fionana ara-technique zany visite technique ndray ozy izy iny tsy ohatrany hoe maka allure technique zany zay fitsidiana izay na hoe fionana ara-kasaka hoe nitondrana ny ministre ny fanajariana ny tany sy ny fotodrafitrasa fa tena hoe manama ny filohan'ny république azy amin'ny filohan'ny HVM raha teo ihany koa n'Andriamatoa Rive Rakotovao satria raha ohatra manontany fotsiny ohatr'izao tsika fivavahana nge zany resaka Vatican zany de tsisy antony loatra zany hoe maninona no Andriamatoa Rive Rakotovao no manao an'izay fiarahana amin'ny filohan'ny république izay fa le izy zany tena hoe zay namany amin'ny fianakaviana azy zany hoe visite familiale et privée zay ny terme nampiasain'ny Radio Vatican zany hoe tsy marina zany ny tenin'ny fiadinan'ny république ave sa ny tenin'ny Vatican tsy marina fa tamin'ny fiadinan'ny république izy visite officielle fa rehefa tany Vatican izy visite privée kanefa n'izao ny filohan'ny république teto raniala raha visite officielle zany de tokony efa fantatra meloha zao ny programme kanefa filohan'ny république tany vao nafantatra fa nanao remise na nanolotra n'le hoe pallium tamina archevêque miisa 420 tao a Vatican ny filohan'ny république ny papa Ray Masina François ary misy évêque catholique Benjamin Ramarson archevêque Nantsiranana tonga teto tonga tany zany nanatrika an'izay remise na pallium izay nititsika tenenina amin'izay de hoe raha ohatra tena visite officielle de efa fantatra meloha ny programme manao an'izao de manao an'izao fa tsy ny annonsena meloha tao anatin'ny programme mihitsy zay hoe anatrika an'le hetsika iarahana amin'ireo archevêque miisa 420 ireo any Vatican filohan'ny république zay tsy maha-visite officielle fa raha visite officielle de tokony misy hoe zao daholo ny agenda amin'izany fandehanana an'izany fa io
io ohatra ny teneniko taditsika tsara zao tamin'ny fotoan'andro ny tantely Andrenarivo, tamin'ny fotoan'andro nireo mpitondra fanjakantsika reo zany niona tamin'ny papa, tamin'izany moa papa Joanny Paul Faronga ma raha tsy diso ako niona ny tantely Andrenarivo, tena visite familiale ary niainga teto tantely Andrenarivo de niteny mihitsy hoe visite familiale no andehanany any ary rehefa niraisiny niraisiny lehibe ny fiangonana katolika papa Joanny Paul Faroa tamin'izany tantely Andrenarivo de tena hoe niaraka tamin'ny fianakaviany, niaraka tamin'ny vadiny amanjana, niarana sary tamin'ny papa Joanny Paul Faroa, papa Ray Masina tamin'izany fotoana zany. Fa zareo zany nanana honnêteté intellectuelle. Niala teto de fanteny fitsidiana familiale ty visite privé zany. Fa ny tsika teto nomena allure officielle le visite. Ary tadidiko tsara mbola nresahako anareo zay tamin'ny sabotsy lasa teo. Rehefa niteny, rehefa nanontaniany mpanao gazety Jobar Sorandrenarivony, Jobar Sorandrenarivony, mpanolotsaina manokana ny filohan'ny Repoblika hoe fa maninona ny filohan'ny Repoblika, ça commence à intriguer ozy le gazety, le fandehany le hoe matetika loatra ny filohan'ny Repoblika mivoaka any ivelany de ozy ny valiteniny le mpanolotsaina ny filohan'ny Repoblika tamin'izay. Filohan'ny Repoblika inge ozy isan'andro mahazo invitation foana fa jerevana ozy hoe inona ny tombontsoa amin'ny firenena de inona ny mety mahasoa ny firenena de reny ozy ny andehanany. Neverina zany fa mety mahasoa ny firenena ity fitsidiana natao tany Vatican ty fa tsisy resaka mihitsy na kely vary vety aza hoe am'izay mahasoa ny firenena akoatrany hoe oentin'ny Vatican ambavaka ino moa zany tsy voatery mila mandeha ny déplacement filohan'ny Repoblika any zay vao hoe oentin'ny Vatican ambavaka fa io fomba ny Vatican ary io tenenin'izay papa Ray Masina mifandimby eo foana ny tena katolika mahafantatra an'izany hoe mivavaka ho an'ny firenena rehetra, ny papa Ray Masina mivavaka foana ho an'ny firenena rehetra ka raha ozy ny communiqué officiel ny fiadinan'ny Repoblika amin'izao fotoana izao hoe nampanantena moa zany ny fanjakan'ny Vatican fa de anohana ny Madagasikara notamment par la prière indrindra amin'ny alalan'ny vavaka. De gaga ihany zany ny tena hoe zany ange tsy hoe kory hoe lazain'ny papa Ray Masina ohatran'izao an'Andriamatoa Era-Jonary Mampiana ary tsy ilaina déplacement makany fa tsika mahafantatra fa mivavaka ho an'ny firenena rehetra le fanjakan'ny Vatican de io zany tsika mametra-pantany oka apetraka tsara ty so misy indray marivo salosana sasatsasany ka andeha hiteny hoe ienjehany lalatina indray nefa resaka fivavahana tsy le resaka fivavahana no enjehako apetratsika tsara zay ary za lalatina manokana mahafantatra ny lanjany zany papa Ray Masina zany satria za katolika tsy za mihitsy ny andeha hivazany zay zany tiako tenenina fa ny tiako ambara ao anaty lista de hoe maninona no fitahana zany le malagasy miala eto anta Madagasikara ianao de rehefa tonga any ianao hafa ny zavatra mitranga zay le endrika nomena n'ilay fitsidiana tany zay nefa fantatra fa tsy fitsidiana official re izy rehefa mivoaka no vaovao rehefa aveo any zany nytitsika vakina Pantsilana ary tena manahirana atsika zay ny lafan-javatra voalohany de ny faharoa le hoe sanatria mivava miteny ve zany le filohan'ny Repoblika atsika na le délégation na malagasy nandeha tany zay maria atsika tsara fa volam-panjakana indray ny etoana an'izay va re apetratsika izay barainy goavana izay ary ilaina fanampanazavana satria raha ny fianakaviany ny filohan'ny Repoblika mariana tsara fa tsy hoe ny fianakaviany filohan'ny Repoblika no fidiny malagasy fa ny filohan'ny Repoblika zany hoe ny supporter ny voyage ny fianakaviany filohan'ny Repoblika makany ivelany raha fitsidiana manokana visite familiale privé ametra-pantanina ihany koa zany raha ny volam-panjakana no laninao ao anatin'izay zany ny zavatra tiatsika resahana ao anatin'izany adevitra izany tsy le fandehanana any Vatican problème atsika mahazo mandeha any daholo ary isaorantsika erapoeratsaina aza ny papa Ray Masina mba nandray any filohan'ny Repoblika atsika tsy any le problème atsika fa ny problème mazava be de hoe raha visite officielle manko zany de tsy mametra-pantanina ny olona ary normal tokoa raha ohatra hoe etoan'ny fanjakana ny fitsidiany fa raha visite privé familiale dikan'izay zany ve etoan'ny fanjakana daholo reo le fianakaviana rehetra nandeha tany ivelan'ireo